atolotry ny radio madagasikara ho anao mandritry ty herinandro ty. vavolombelo mpitiavanangatra tantara mitoy nosoratany R Justin Mark. ireo amelona ny tantara Alain ny ony mamy Daniela. Panatotosa ny ondra manamsata. Ohatray marina tena ohatra ny mamosahady azy zany. Aleo ajanona amin'izay reto zava-pisotro misy alcool reto fa sao dia ho hafa baraka eto ka. Fa nialako kely fotsiny dia tia za tsy mba manana partenaire tiako ty. Reto fianakavin'izy roa mpanambady reto koa to karazan'ny olona miaingitraingitra be roa daholo. Marina raha mba hosahako ny angataka ny ray amin'ireo mba hiara-andia amiko koa. Kanefa dia hipetrapotsiny toy ny mijery fampisehoana eto avy. To mahamenatra ihany izanyko ty. Tena aleo aloha mba hijerijery an'izay vehivavy mba hita hoe tsotsotra sy mety tsy avina hiaraka amiko mandika. To ohatry ny mahatsikaritra tovovavy tsara taresy bikany zany masoko zany a. Ie ry anjoro-trano ry draiday za toa tsara tarehan'izay zanak'olona marina mafy. Ary to ohatry ny mandinika foana koa nekaly zany. Aleo mihitsy ahitsangana eto dia ho atonikeny io ka. Manahoana mademoiselle? Manahoana tompoko? Ono a nahoana no miafikafina ty fa tsy mba miseho sehatra e. Tsy voasa mba ho isan'ny planina tsinona fa no asainao mpanatrikako. Ka raha manasanao hiara-andia amiko ary ahy e. Misaotra kanefa miala tsy indrindra fa to tsy afaka ny anaky ny fanasanao. Andray fa dia nahoana kosa e. Miala tsy indrindra re tsy dia avinavina kory sanatria fa antony manokana mihitsy ny tsy anakiko niarandia aminao ka. Zany ve? Raha tsy mampanina anao dia mipetrato amin'ny laketo mba ho namako fa mangina ririto ahy. Mahagaga fa ahoana ny nahatongavanao tato ny hoe mangina irery ianao ka. Fangatsy raha amin'ny fianakavian'izy roa izay natao mariazy anio zao ianao ka. Ary ny tsy fianakavianareo avokoa ireo olona marobe maneno trano ireo. Ary ianao kosa ary ka iny atongavanao ato. Tsapako mantsy fa tombotovy ihany sika samy mangingina sy hitavetrano hoe vahiny. Fidy aloha ny anarako e. Ay na mandera mpinamana tsy mifakafoy hatrany am-pianarana mihitsy izay roa lahy. Faly mahafantatra anao a. Za kosa indrindra. Rindra? Za indray namany fanja izay vadina ampiakariny derandroany. Namana hatry ny fonikely mantsy izay roa vavy. Dia faly mahafantatra anao torako izany koa ny tenako mademoiselle Rindra. Fa toa ohatran'ny latabatra foana ho azy zany eto anoloantsika zany e. Ka tsy aleo ve aka zava-pisotro sy mofo mamy ary amin'ny latabatra aloha ery aloha mba hiarahantsika homany sady mba miresadresaka. Aoka ry izao hoe tsy maninona sady za koa zany tsy tia miandry mihitsy. Mijery an'ireto olona mampiseho ny talentany amin'ny fahaizany mandiry eto no tena mahafinaritra ahy. Indrindra moa fa miampy ianao mitafatafa eto anilako eto. Ndray arako izay mety aminao dia ataontsika e. Tsapako manjomona sy vonjy nalahelo zany ty tovovavy ty.
reny zany miendriny kanefa inona ny antony angamba mety manan'olana goavany zato izy sa kosa manimanina ny malarana ka manjetoka rery io ary manenina moa raha ezahako fantarina izay ao ampony tsy miloka ao e satovavy tsara resy maty eo ty toy izao ve dia ho avela ho isentosenty foana eo an'loka eo tsia aleo fa ezaviny amantatra ny solotaretiny ary ataoko izay anajony an'izay mba hipanjina ny tontolo misy anay satria tsamako latsapatiavany amin'ny sady ary mitady ny resaka teraka fa ono ary rindra menonao asa raha azo mafaliana fa misy zavatra reny mampanotantena aho ahy oena fety misy hoa tarabolana barika izay miavaka tao anatin'ny maro ka nanaitra ny foko sy ny saiko nypanjina azy dia tarabolana barika natriakitakely maro ny fahalavanja tsy misy toy izany na ny masoandra zanamba raha azo ny natody ny fo raha mandeha ny orakoram-pifalezy ireo sainy indrisy fa vola mipalika mpanjiko teo totazako fa misy tapina mainty manalako azy any ka tozary manjovona ny endry mikanto mahateo ty ary bevaka ny saiko ary tia ny tany hoe nahoana ary ahy izany raha ho anampisopatra izany ary ve no ty poety zahay ava mba nahita antsika teo amin'ity endrika ao kanto namboarin-janahary tonga lafatra indrindry ty a nitsika hoe aloha eny nitsika tokoa satria ny fotany sany vetsivetsy natao atsofoko no namerymolotra fampiataka ka nampisy ny endriko toy ny misy fifaliana zany afarany marina dia disy fijerinao satria tsy mba feno manany tsony izy tsy tsilana kory azy ary sombondrahoana sendra nandalo toy ny fahitanao azy no nanakona ny fibalika ny volana fa azavana mihitsy nefa nandao azy efa maizom-bolana tatety tsy dia mazava amiko ny tiana olazaina poeta matianina nefa fahalalako anao e kanina fa tsy sarotra mana nakatra ny hevitra izany eny ary fa tiako kosa raha ho avaditsika hoany mahafinaritra sy manan-dazo zao an'io zao ary soratanao anatin'ny diarina ty tantarantsika ty ho ilay ora tsy ay anoa fasa raha mety aminao a nahety azy ny fotoana kosa tsy azontsika lafo na rifity eny ary izay nalahatra tsy azo ovana raha ny diariny tantarako raha teo efa kila ototo mba azonao azavaina misimisy amiko ve izay tena tianao ambara efa feno dia feno ny fanazavako hoe ianao angambany tsy mety mahatakatra izany efa maizom-bolana izy zao fa zao ary rindra miainanao ary fidy tsy tsapanao ve na azonao an-tsaina ny fahasambaran'izy roa kely natao raha androany izay otrontsika zao ahoana moa ny fomba hatsapako izay zavatra mbola tsy miainako akory ho ianao eny marina ny teninao e tsy azo vinavinaina tokoa an'izay tsy miaina an'izany satria feno dia feno ny hafalian'izy ireo fa nitisi ny tiana ny tafakambana ary tanteraka ny fikasana sy ny nofinofin'izy roa avy miara-paly amin'izy ireo etsika ary miezaka manakatra ny ao am-pon'izy ireo ka falito azy ihany koa na dia tsy ho zarain'izy ireo amintsika azy ny tontolo vaovaona orin'izy ireo dia le tontolo feno fahasambarana rindra mba tianorina tontolo iray toy ireo koa dia tontolo iray feno ahasambarana ho asiny malalako rery le malalako izay ny fidiako tsory ny tiana olazany marina fa hampahampitoana fodiafony ny onantsika sy ny fankalalantsika tao anatin'nyity lanonan'ity rindra kanefa ny fitompony masonao tao anatin'ny sekondra vitsy dia nampiontana ny amiko ray manontolo ary namelona ny afitato anatiko iredareda ary tsy ho haiko sakanana no vavako ilaza aminao fa babinao tanteraka iriko mba hianao rindra no ilay hotantaniko a hiara-anorina tontolo vaovao feno fahasambarana raty izay amiko maika loatra ve ianao tsy voafetra ny fitsirin'ny fitiavana rindra ary tsy azo vinavinaina ny fotoanany pozina mahafaty ny fitiavana falazaiko anao ry fidy fitana fanjononanao voviraviraina izy ka alako azoko ilay mampanjetoka sy mampanjobona ny tavanao hatry ny marainy any ka na ny olona mifaly manodidina anao aza
to zaryzava-poana eo ambanin'ny masinao kanefa hoy aminao hoe tsy indray mandeha ny matavary ka andevitsotro be rehefa hainao ny mikosoka ny lasanao amin'ny hery sy ny fanantenana dia afaka mamahy fanantenana ianao ary ioty fahasambarana satria ny omaly a tsy hoandro ho any velively ny fitiavako rindra dia afaka mampanantenanao tontolo vaovao tonga lafatra ho lavitry ny tomany raha ekenao mampalahelo ianao fidy maninona be ny zava-miafina tsy fantatrao ary nany tontolo misy anao ankehitriny aza dia akamantatra aminao eny e marina zany ka ahoana moa ny fomba lalako raha tsy lazainao amiko ary efa maizom-bola amin'izao hoe aminao tsy azoko fa maizom-bola nahoana foany ka mbola tsy alimony eny fotoana halalanao ny dikan'izany andeha aloha sika hivoakato raha tsy mampanina anao e sady to efa te andehody azany ka ny lanonana nge mbola tsy mifarana akory dia tsy mba handray tanina sy irarosoa an'ireo mpivady vao akory ve sika andao ary mba hatery fotsiny dia miverinaeto ianao rehefa avy eo e manomokirana sy manefa ny didy izay mbola tsy vitanao eny arako Finy mampirikirika anao ka tsy zany fa mitazana ny fidy ane zay fidy moa le mpiara-mianatra taminao ary nakaiza tokoa izy teo ka tena saika anatona medala mihitsy ane za teo fa tazakoatra ny nangingina zany medaly ngamba mety menatra ngamba izy fa tsy mba tazako mihitsy hoe nandito eo mihitsy na koa hoe mety tsisy namany eto koa moa fianakaviana dolo ka asa menatra ngamba izy vonidina nefa za dia tsy tazaka teo amin'ny latabatra nisy azy tsony medala ary tsy hitako hoe nakaiza na nakaiza ohatra ny tazako ny findra tery amin'ny latabatra farany tery izy teo ay ery amin'le tsisy olona tery saingy toa tsy tazako eo tsony dia ho lasa sady ve tsy nanao veloma akory fa dia naninona loatra ary mety mba lasa nyvoaka nakanaka-rivotra kely any re izy tsy miteny tsinonako fa tsy hoe lasaiza akory mafana loatra koa ny ato e zaza tena mila ho sepotra mihitsy fidy afaka miverina amin'izay ianao raha hiverina fa misaotra ka le resako taminao teo ane ka mbola tsy nivalianao mazava rindry le resaka momba ninona moa zay ndray kosa tsy tadidy sahady ve akia fa ny fitiavana mitafitafy natolotra anao ka fity tsy misy fitaka ary sarobidy indrindra nefa natolotra anao rindra malala koa dia zavatra roloha ihany misy to amin'izao fiainana izao dia ny an'ny maizina sy ny mazava zay indray ianao zay ao amin'ny mazava tsy ho naman'izay amin'ny maizina velively ary dia toy izany koa ny amin'ny maizina tsy afaka hifindra ho amin'ny mazava mihitsy rindra tena fannyty saroteninao ty mihitsy aka inona ny fanaisan'ny maizina sy ny mazava amin'ny fitiavany tsy azoko ny tsara aminao aloha dia mijanona amin'izao ry fidy raha vao ny masonao tsy hitompo eto amiko akory dia ho hainao ny ampangina le fiti ao anatinao eny e tsy afaka nerin'ny fonao kanefa mba tiako ho fantatra ihany ny antony rindra mbola ho fantatra ao ihany ny antony fa ny tena tiako dia raiso namanao fa zany tsy ampy amiko ho namana atraiza nefa tsy tiako hisento mihoatra an'izay sentonao izay ianao ry fidy ka izay no hitariako ny sainao andray aho namanao fotsiny ihany na dia izany aza malahelo fa ho akaikinao foana mandrakariva zay fa velony fidy andraso aloha fa mamaky ao aizy manaraka e dray sady lahy sy somarina hinona koa ary ty ataoko mitsaridina fotsiny eto fa tsy enjehana aloha izy anontanina izay fomba mety eonana amindray
oadray marina fa nakaiza ary izy teo e dry toa tsy tazako sahady voatafahodina teto ambadika ty rindriny ty kala de nanjavona fa ahoana koa ary zany kanefa de fotoana kely zararany nisa tsasaky minitra ray akory angely izy ohatray fa lasay zary izy teo mandreraka koa aleo mandera nga fa harary ando fotsiny eto aka tapabolana an'io zao no nahavitany raharahany tera sy fantsa de tapabolana an'io ihany koa no nahitako an'rindra irindra le aloka ny serana teo amin'ny masoko aloka ny serana kanefa namela sary tsy haifafana ato anatiko ary tena sarotra finoina kanefa aiza mbola izy fotoana iray mety ionako amin'ndray ve ary maninona moa raha andeha karoako e ie nefa karoanay za tsaroko ie nilaza tamiko tokoa rindra hoe mpinamanatry ny fony ely izy sy fanjavadiny dera ee ary aleo fa ho any amin'ny dera ary anontaniko indray fanje sao de any mantsy ny lakile mety ahitako indray andrindra tena hevitra mety zay ka de ty e ho avy ô way fidy manahoana ianao madame fanja manahoana nareo aty mandro soa aloha e ie androso tokoa moa zany mipetrapetra ary fidy a misaotra inona no rosoko anao ny mampafana sa ny mangatsitsika aza de misahirina rery madama oko zao fa tsy maninona aiza kosa e vahiny manakaja ve ny tonga atao aminay de hojerena fotsiny ka aiza koa reny hoe vahiny manakaja ary madame fanja enao koa de mariny zany koa efa nitantarainy tera avokoa ny eny fiarahanareo ro lataloha e ny adalana nataonareo sy ny tsy fiakafozanareo mihitsy na tamin'inona na tamin'inona zany a ary ony tokoa e ahoana zay ry fidy tsy eo angangiarain'izay ho a ny fandizo kely fotsiny nareo ro laka voalasa vao eo any amin'ny garazy izy zany ve ie nandeha nitondra ny fiaranay ho amboarina any nefa tsy ho ela izy ka fa andraso aloha sady miandry azy e aizany de ho fahanana resaka eto fotsiny ianao ay ndeha ary ry madame fanja ty ary de masotoa hay to be dehibe misaotra e ie ka inona ary ny vavaonetinao anay ry fidy a mba manina re de mamangy e misaotra aloha matsiaro anay e fa zao ah e efa tafaresaka eto ihany tsika de hoararotiko eny ary ianao sy rindra moa zany efa mpinamana hatry ny fahazaza e rindra rindriza aloha zany e rindre anisan'ireo tonga nanatika ny raharahanareo izy ary tao any eny fankalalànay e tena tsy mahalala olona tao hoe rindra velively a aiza kosa e so de zay le anarana fa tsy tsaronao tena zay mihitsy ka rindra no anarany nambarany ahy ary nylazainy tamiko fa mpinamany ianao sy izy ary zany no antony nahatongaviny tao amin'le nanonanareo iny rindra mety ho iza re zany rahalanitro nisy de nisy tokoa aloha ireo tapaka sy namana tonga atao tamin'ny fotoana io e saingy zany rindra lazainao zany no tsy fantatro koa mety hoe hafa gnampa ny fiantsoana azy tsy haiko ngamba finavy aloha ny lazain'izany rindra izany taminao e ny azoko lazaina aminao angamba de hoe ny fankalalam-po tao anatin'ny ora vitsy tsy vita hatramin'ny fariny anefa ny resaka ny fanaovanay ary nisy zava-dehibe indrindra adino kanefa
tsy voalazany tampoko ny misy azy. Azoko avy atranina dia tsy tsoronao azy eny e. saingy toa tena olona tsy fantatro mihitsy ny izany lazainao izany e. Ary ny mahagaga toa tsy nahitanao nyresaka tamin'izany olona izany akory ary andritra ny lanonana iny. Ianao mantsy tsy karotro somary nitokatokan'izay. Tena ny mahagaga koa ny hoe tsy fantatrao izy a. Ohatrohatran'iza moa ny paozin'izany vehivavy izany ary fidy a. Izy tovovavy somary manifinify izay. Ary tsaroko tsara ny fitafiana nanaovany tamin'io fa akanjo fotsy toy tena dia manao pardesi mainty izy amboniny. Ataoko hoe niavaka ihany izy satria izy riry angamba ny tovovavy nanatrika an'io mariazinareo io no nanao gant fotsy tahaka ny nampiakarina tamin'io fotoana io. Eno a, ary gant miavaka ny teny aminy satria voahaingo vato manjelanjelatra. Any ka tahaka ny hoe izy mihitsy no ampiakarina. Raha tsy nahitanao teo aniran'ny dera angamba dia tsy nahalala mihitsy a. Lalina izany dia tena tsy nahitan'izany olona lazainao izany amin'ny masoko ry fidy a. Ary tsy azoko an-tsaina akory raha hoe mety ho izy izany olona lazainao izany. Tena marina ve izany lazainao izany e? Tena marina izany fa andao andrasana fiverenan'ny dera dia ho anontaniako raha natsikaritra n'izany olona lazainao izany izy e. Na mety koa ngamba nijerentsika an'ireo sary rehetra tamin'iny andro iny fa tsy maintsy nisanan'izay olona izay ao. Na dia atao hoe azo tsy nahaza farafaratsiny. Eny tokoa, tena marina izany. Reto avy ary le sary ka jereo raha hitanao e. Eo e. Reto sary tany am-piangonana sy tany am-pisoratana avokoa aloha e. Mahagaga. Toa tsy misy azy mihitsy ato ka. Tena afa-po aka. Kanefa dia niara-naka sary taminay mivady avokoa ny olon-drehetra amin'ireo sary tany am-piangonana sy tany am-pisoratan'ireo. Na ny fianakaviany izany, nareo izay tapaka sy namana rehetra. Kanefa dia tsy ao iziko. Ity indray ireo sary tao am-piangonana e. So dia hoe tsy tany am-piangonana izy fa avy hatrany tena monjy tao amin'ilay efitra nanaovana amin'ny fanasana. Ny raso hoe ity izao aloha tsy misy. Tsy misy koa ity. Ity iray ity izany no toa Ty ry madame Fanja. Jereo, ty le tovavy. Io e, jerevo. Za sy tera miara-mandiha aloha ny tena songadin'ilay sary e. Saingy eo amin'ny sisiny ankavia dia toa tazaka ihany ilay olona miakanjo fotsy sy manao gant lava hatrany amin'ny kiho lazainao. Tsy dia mazava loatra koa ny endriny e. Ary tsy mba natsikaritra an'io tamin'izay roa nanesy an'ireto a. Mazava be izany madame Fanja satria maro ireo sary ka tsy manana fotoana ny laniana hijerena tsirairay ny atsipirian'ireo sary ireo nareo a. Indrindra moa fa ny mahamaika ny masonareo roa dia ny sarinareo roa ihany aloha. Fidy a, fa ohatry ny hafahafa ny ilay sary e. Ahoana? Jerenao. Raha ny tena izy dia tokony hazava tsara ny sarin'ity vehivavy ity satria misy hazavahan'ireo jiraveria amin'ny zoron-trano mitaratra eny aminy e. Ny mahagaga nefa dia manjavozavo be ny endriny. Ary rehefa diniana aza dia taolana tsy misy nofo no asehony sary. Madame Fanja. Aza mampitahotra kosa aloha ianao a. Taolana tsy misy nofo ahoana koa e. Jereo tsara e. Tsy haiko hoe za ve ny mandroroa fa toa lasa mampatahotra hatramin'iny sary iny mihitsy aza mahita an'ireo vehivavy mihaingo amin'ny akanjo fotsy raitra dia raitra. Mazava tsara ny fanjelanjelatra ireo vato sarobidy izay eny amin'ny gansi eny amin'ny tratrany kanefa karandoha voarakotra volo no endrika hitako. Lanto to zany tokoa ty sary ty rehefa diniana tsara. Fanja. Mety reo hazavan'ireo jiro maro loko kosa angamba ny mandefa taratra hafahafa mampiova ny endrika rindaka. Tena tsy mino aka. Fidy a, esory ihany sary io fa lasa matahotra ka. Tena lozy izany marina. Raha araka ny filazan'ny Fanja dia
olona tsy fantany mihitsy io rindra io ary mbola nanamafy koa dera fa sady tsy mahafantatra olona tao hoe rindra izy tsy manana fianakaviana mitondra n'izany anaran'izany na ray aza ary na le sary tokana anymbanesy an'ny rindra aza dia natahorana izy mivady ary tsy naveriny tao anatin'ilay alboma matsony eny nazaza aloha tena hita fa to miendrika karandoha zany ny endrika rindra manjavozavo ao anatin'ilay sary mino kosa fa ny fitarafan'ireo jiro maro loko teny amin'ny toerana nisy an'ny rindra izay nisy azavana amin'ny fanohatra ary eny amin'ny zoron-drindrina no mety nampanjavona ny endriny sy nalasa tokarana ny fijery azy olona zao mantsy ny resaka tamiko fa tsy karany tena sanatriva hoe ho matotoa fa ny mahalasa saina dia ty samy milaza tsy mahalala ny rindra na hifanjana hidera dia tamin'ny fomba ahoana ny nahafahan'ny rindra niditra tao amin'iny fanasana iny raha izany ka aleo mihitsy aranga tena hisotro toka kely ery amin'ny rebary fa tena mitady hitapy izany lohako izany ka oatra tena tratra riva loatra zany marina tena efa valo sasany zao raha tsy nahay niala tamin'ny zalam-piara-miasa aza le teo agamba tena mbola tsy tafavoaka tao amin'iny toeram-pisotroana iny teo hatramin'izao raha sefy be zany efa ila tsy azaka tena tsody mbola tsy manaiky any fa alefaso ihany tsy misy farany ary zalam-piara-miasa tsy misy olana ny azy fa za mbola mandeha tongotra satria tsy ao an-tsainy zala mihitsy sady amin'izay mbola elakela trano be ty diavana ary to vetivety ihany kosa ary nandaniako azany lalana izany dia tonga sady efa resady ery ny trano oy to misy olona mijoro io ambavahady io zany sady vehivavy zato izy inona anao tony io eo sa olona miandro ny fahatongavako ve dia ho iza nefa io aleo aloha atoloko eny ahalalana tsara azy ka topozy olona mianjaika be izy zany mbo iza ary io aladiko moa androaniko tsy mahagaga satria mety avy mivavaka io zao na avy namonjy ny lanonana raha ro poziny zao aloha oy to tsy irindra ve ty tena iriry ty ka le tovavy tany amin'ny fanasana fidy manao anina rindra ory kay fa inona anao taonao eto miandry anao ako tsy mahafaly anao anga tsy hoe zany fa gaga fotsiny aho fa ahoana ny fomba nahitanao tranoko aloha zany ve dia mahagaga anao ary raha mba haveriko aminao ary le fantanina teo hoe tamin'ny fomba ahoana ary nahitako ny tranonao toerana tsy fantako otry so dia mambo ary zany fa tena ianao ve io aloha za ty ka raha le fanontanianao to dia ianao ihany no mahalala azy fa tsy za akamatatra ary eny fa zao nahitako anao indray zao ny tena zava-dehibe ho ary rindra satria efa elaela tokoa ny tiadiava mifoko anao zay fa tsy tianao raha mba fantatrao mantsy inona ny dikan'izany teninao zany rindra miandrandrany masonao dia tazany ny lanitra inona no hitanao inona no hitako eo fa tsy hitakely vitsy dia zay ihany fa hoana ary ny volana tsinjonao ve ahoana koa moa nahitako volana io maizom-bola ny zaoko tsy tazana zany ny volana tsy tazanao tsony tokoa ny volana ary fidy satria efa maizom-bolana izao
akaoka ianao tsy eritreritra tsy no momba azy ataovy mahasarika amin'ny masonao kosa ireo kitakely vidy sy mamirapiratra fijery mibanjina anao dia ho hitanao fa ho babo ny fonao rindra raha azo atao oka mba tsy ho lahany andro amin'ny akamantatra sy ny tero sabypatarana sika irikony mba iraisantsika fo zao anio zao raha sitrakao ka manasanao ary androso raha avako tsy afaka androsao aminao araha ny androany fa ahoany ny tena tiako kosa dia ny afozanao fotoana vitsy ho am'izao takariva maizim-bolana izao ka hitafatafety amin'ny tontolona azavain'ny jiro herinaratra ity sika indray ary raha zay zany no mety aminaoko tsy maninona ritra ahoana ry fity hoaiza moa zany dia tsika zany tsy ho aiza akory sika tiako aseho anao fotsiny fahanginany maizim-bolana ary avy eo dia afaka mamonjy ny fonenanao anao mba hianoka ao anaty toromasomamy ary hono ho bedinao ve a raha toka mano indray an'le resaka nataoko taminao taleboalohany hatramin'ny fotoany nionantsika iny mantsy le tany amin'le fanasana rindra fidy oaka izay efa fantatro ny tiana ho tenenina kanefa tsy efa nyteny anao moa hoe raha rao no masonao tsy hibanjina dia sakano ny fonao tsy tepoako fa dia nahoana kosa nefa satria efa tsy fotoana tokony mbola andrenesan'ny sofiko izanytsoa zao ry fidy efa maizim-bolana zao hoe aminao zay indray rosy maizim-bolanao to tsy afaka ao ambava-nao loatra zany teny zany finona loatra ny antony ary inona ny tena hevitra finosiny azonao azavaina amiko ve maizim-bolana andro toy izao saingy dia volana tamin'izay no ny fanoloranay fitisina anariko ny fahadiovako tamin'ny fidy tamin'izay fotoana mam'izany no nasa iny vavako ny teny hoe sambatra rindra mialatsiny raha namofota mandry ka natonga anao namotsinandray ny lasanao fantatro ankehitriny fa voatodram-pitiavana mafy ianao ka zany angambany mba mahatonga anao mafo ary amerina tsy aky atao ambavanao le teny hoe maizim-bolana satria efa raha ho maintin'ny alahelo tsy hita lany ny tontolo mpitiavana ka zary aiza da sisa ny tsapanao odisoko kosa nefa ianao ridra satria nahoana no lavo malaiky ary lenao ka manajambany masinao tsy hibanjina fiainam-baovao toterenao ny sainao iny fa ningaralym-pahary tsy nisainy ahazo anjary ianao tsy marina nefa zany rindra mbola afaka manantena ny ho sambatra ianao redyredy ihany ianao ry fidy tsy mekitsiny anefa ianao satria jamba ny masonao ka miteny zavatra tsy sapanao ny vavanao tsy hoe nysotro a dia mirediredy kanefa ninoninona filazandrao ary rindra dia tiako averinao atsofinao fa mila manadiny lasanao ianao ary mibanjina ny ho avy vaovao satria misy anjara fahasambarana ho anao eto amin'ity fiainanyity fa tsy ny angarana velively ianao toy ilozantsika miady hevitra eto fa andeha aloha vaina ny resaka ka enindray arako fidy ty misy zavatra omeko anao andraso vetivety ty oay peratra peratra tsy ahazonao omena ty tsy ho anao akory ka fa irako ianao mba hitady zay tompony izy ty vomaika tsy azoko fa nga tsy ianao ny tompony iny mazava ho azy fa tsy iny dia aiza ozy ianao no ahitako zay mety ho tompony iny
mino ary fidy fa tsy sarotra ao anao na hita izay mety ho tompony iny a fa ga izy fantako mba eno kely ah aloha e eny miaina anao ary ako nofidiako manokana ianao mba anatanteraka nyity irako ity satria inao no vavolombelona ary mbola ho vavolombelona ihany koa tsy azo koa vavolombelona tamin'ny fanambadiany dera sy fanja ve mbola tsy anio ny azahoanao ny hevitra izany raha tena misy fitiavana tokoa amponao ry fidy dia aoka tsy ho lavinao fiangaviako anao a tena tsy laviko satria tiako ianaoko mihina fa iaona tsy hoely ianao sy ilay tompony ity peratra ity dia omenao azy ity tiako misy taratasy mivalina ity indray omenao an'ilay tsy tompony orindra tena tsy azo koa iza ny tompony omeko an'ilay peratra ary iza ny tsy tompony omeko an'ilay taratasy oe fidy a vo rehefa lasa ndrivotra ny satroko aleo fa ny samoroko koa lo zany marina zany raha hitako izay nitifen'ilay satroko rindra teo kanefa dia tazako izao nitondrany rivotra azy ary tokony tafajany eto angerany marina e satria tokony voasakany reto lobolobo eto reto ny andro koa moa tena maizina nefa na izany aza tokony ho tazako ka raha ohatra ka mbola nentin'ny rivotra nanohy ny lalany ihany ilay izy teo dia tokony ho hitako mihitsy aleo aloha hojereny eto ihany ka lanaiky azy zay tena tsy misy ninonina eto amin'ny manodidina eto ka aleo miverina dia lazaina amin'ny fotsiny hoe tsy hita izay nanjavona ny satrony ka tena aleo izay mihitsy ny atao ka dy ary-banakaiza koa rindra teo dia ho lasa ve magaga za sahirina manenjika ny satrony lasany rivotra nefa izy lasa tsy mino an'izany ahy e olona matotra raha iny tovavy iny ka tsy hanao toetranjaza toy izany aleo aloha antsoina sao ny fandiso-kely fotsiny izay ka Rinda Rinda marina mafy raha misy olona koatra mihitsy eto amin'ny manodidina eto ka fa ahoana koa ary izany dia tena lasa tokoa vekaly kanefa reto zavatra nomeny areto raha mbola tsy tena mazava amiko akory hoe omenaniza marina fa afaka tena aleo aloha mody matory ka efa tena alina koa ny andro olona efa tsy ho hitantsony ve no hiaretako ny atsika eto oltiry fidy a oay tena marina ahoana le tya tena varina mihitsy any lahy zany marina raha ila hitanay tso tena mialatsiny letsy fa varina tokoa fa hoaiza aloha lahy zany misy piesy de diaviko izay la izy vezivezy mihitsy tsy mety mahita an'le izy efa voatetiko daholo ny kankery rehetra fa tena tsy mahita e ary alaka inona ataony lahy ty mitady entana sa mitady vady efa nahazo ny anjaranareo tokoa ve monareo tsy anesiny mbola tsy manany ialany tsy taitra vehivavy be de be raky ny tanàna iko ialany tsy te aka fa hony tokoa ahoana lesy efa nisy mangirana any ve le tovavy nylazay ny lahanaha hoe hitany lahy inika le fampiresaka tamin'ny lahy nandritra ny lanonana tamin'ny fanambadiana sy fanjiny eo indrindra le sika zao tena very hevitra mihitsy aiolo ty e fa nisy inony efa niona tokoa ngely ty zay e ay kosa tsara ny zany aza mainky aloha elahy e nisy zavatra ny meny ahy tamin'ny fiaonanay ho asehoaka any lahy le izy fa aty amiko aty mihitsy e fa alohan'izay dia aleofa
ho tataraiko any lalo ny fiaonanay. anganare dia zay le tsy ny zava-nisy tamin'io fiaonanay io ry dera. mba sipa hafahafa koa le zany sipizanika dia lasa irana nanenjika ny satrony indray ve izy lasa tsy nanao velomana tsisy ninona kory. tena hafahafa tokoa letsy fa araka ny lazaiko tamin'n'lahy teo a dia zavatra sarobidiny nomeny aho hoe omeko ny tompony kanefa na ilay olona ny rany azy a tsy nahazavainy tamika akory zay mombamomba sy ny ahitana azy. jeren'lahy re ty aiza lesy ty nomeny aho hoe omeko ny tompony zay tsy fantatra akory hoe izy ary aiza peratra volamena tsy mifangaro a. oadray aiza olo izy io e olo ty e anaty a aza manao zay mahasosotra letsy ry dera tamin'ny fomba hoana malala iny samy tady soloky fotsiny za tsy misoloky amin'ny lahy velively mihitsy a anaty omeo azy zavatra meloany tsy famanantsika ro lahy eto ka tsy famaly any lahy am'za mihitsy kosa e noho zany a iny averiko amin'ny lahy omeko any lahy iny ary tena tsoroko amin'ny lahy fa tsy andra an'iny vehivavy iny velively mihitsy a mba tsy ilazany lahy hoe pisoloky nefa kosa tiako mafisina amin'ny lahy fa anay iny ka aza vao amiko ary na lana azy ty e hitany lahy fa tsy manako lazay ny lahy ny tena marina lesy de zao a na za koa aza tena gaga sy talanjona be hoe nahoana ny natongavany imperatry iny tany amin'izany tovavy atao hoe rindra lazay ny lahy zany asa tena ohatran'ny mistery amiko mihitsy a zao hoe tiako porofona amin'ny lahy a mana ny imperatra iny kanefa tena resaka lava be zany za nefa somary maimaka ihany a ka leo amin'ny manaraka tsika miresaka eny arako raha malalaka lahy dia andalany aminareo ary amin'ny sabotsy mety tsara mihitsy zay sady za rery ny ohatrano amin'ny sabotsy fa ifanja mikasa hidina kely any ambanivoatrany afaka miresaka amin'ny lamy matsara tsika reo lahy amin'izay dia ho azavaiko amin'ny lanitsy ambara telo ny imperatra iny zay ary letsy fa dia amin'ny sabotsy zany a mandram-peona lesy a odiny ato hoavy oay fidy marina madamy fanja mandroso ianao manahoana ianao manahoana tsy aho angara am'sianao zay tsy ao izy fa nisy naleany re androany a ahoana koa ary zany eo ny adala milaza fa izy rery no hitakato fa ahoana nga misy fotoananareo ro langa androany sa misy zavatra nankely anao azy tena tsy laza ninoninona fanja mihitsy aka aleo miverina mody fidy lasa saina be any ianao zany tsy hoe zany fa misy zavatra kely ny lako an'ny adaly zay fotsiny ka zavatra tsy misy dikany loatra rery izy sady tsy mainky e aleo angamba manaraka zay roalahy raha zany no miresaka e fa aleo aloha andrefa tsy mahary maimaika kely andray de tsy androso akory ve aleo re manaraka ary madamy fanja mandram-piona aloha e enarako mandram-piona fidy a mba loza koza ny ataondro tery zany ka mandreborebo fotsiny tsy eo le ry milaza fa izy rery no an-trano ny sabotsy ka afaka miresaka tsara zay ro lahy ny fanohatra amin'izany anefa ny zava-nisy no tonga tany a tsy fa mampiresaka avy dera sa mety an'le re tokoa ty hiperatra ty e dia mety ho hidera ve zany le olona ny nasain'indrindra omeko azy ty kanefa ny dera milaza fa tsy mahafantatra indrindra na kely azy e eny fa na dia fantsa ny lazaindrindra tamiko ny namany fahazaza aza dia nanivongivo-do mihitsy ny laza ho tsy mahalala azy ary nataoko aiza moa le taratasy niaraka tamin'le peratra hoay marina to tsy aty aposiko tsony
nakaiza na tena tsisy ah nefa zany e tsy namoaka azy iny mihitsy teo hoe ry lanitro tena tsy hita marina le taratasin'olona hoay lozy zany nakaiza ary arinona tokoa ara natapa-kevitra ny tera teo hoe andeha ho any ambany fohatra nefa dia izany hoe saika ho any androany arinona koa ny tsy natapa-kevitra hiaraka aminy kanefa dia tsy misy ataoko akory eto aleo aloha ety any rehefa miatoandro ihany ny andro ka ary misy taratasy ty ivelan'ny varavarany ty taratasy inona koa io andraso hoe resina to taratasy mifamalina tsara tahaka andreny fanasandreny ty izy koa ary zara ny nametraka nyity teto misy olana andalakoatra mifidy ve sa taratasy mifidy ny latsaka teto fa tsy hitako fon'izay ny fampiresaka kanefa risy to tsy hitako mba namoaka zavatra izany koa na hoe nitondra taratasy teny an-tanany teny aleo rangasokafana way tena taratasy fanasany ty ary tamin'ireo taratasy fanasana tamin'ny raharana esdera ve sa tsy hafa dia hafa mihitsy zato izy koa aleo vakina taratasy fanasana amin'ny fampakaram-bady ty iza le mpanambady nefa andriamanitro fa manofy ve ay anarany dera no misoratra ato raha manatsoderany aina raha manatsoderany aina hono no apakatra andramatoa kely raha voasahondra mamysoa andray marina finary ty hitako ty tena fanina ka malemy hatramy vatako aiza zany madame Fanja aizy tsika zany fa maninona no fidy fa aizy tsika zany aza taitra aloha ianao hoe aty amin'ny tobo-pahasalamany sika zao aza taitaitra aloha fa tsy salama ianao hoe fa maninona ty ary nahoana ny fomba natongavako taty rehefa avy tao aminareo iny dia tsapako fa nisy zavatra tsy hita taty amiko niverina tamin'ny lalako aho noho izany sao dia mba hitako teny aminalehako teny raha niala tao aminareo iny ary farany dia tafaverina teo anolohan'ny vavahadinareo ary rehefa natompoko teny amin'ny tranonareo ny masoko dia ianao ny tsirara teo anoloana ny varavarambe anareo ny tazako ka dia niazakazaka namonjy anao ary nitondra anao avy hatrany aty eny tokoa zay vo tsaroko fidy nahoanaka dia ny fitahanareo tsy azoko fa ny fitahanay ahoana moa ianao madame Fanja ny fitahanareo miratsy kombakombonareo ro lahy madame Fanja fitahanay ahoana ho ianao dia zay ro lahy iza mipiray tsy kombakombo dia tsy kombakomba amin'inona dia tsara vela tsy ianao tsy misy antony tokony namonjenao anany kely akory azy madame Fanja
mety mbola mikorotana loatra angamba ny sainao no nydonana azo anao teo ka oka aloha ianao mba hotony tsara ary aza miteny betsaka ntsony aloha. mbola tsy matahotra n'Andriamanitra raha ianao hoe sa ianao no miratsykombakomba mifatoko amatika mo tsy tia taratasy fanasany ty nitadiavinao sy ny ferenanao tany aminay. Eny tokoa tena inony mihitsy no antony nampiverina tany aminareo ka nahitako anao torona teo atokona anareo. ay anaiky any ianao zany dia mbola zainao ihany ve mandafa tsy ratsykombakomba nareo sy dera amin'izao kanefa dia ianao zao no nysafidiana ho vavolombelona tamin'ny raharanay. Taratasy nomen'olona iny madame Fanje ary tsy fantatra akory izay ao anatiny satria tsy mbola nisokafako. ay ka io ary izy io dia miala tsiny fa zany nahasokatra azy talohanao e. Lalana zany tena tsy nampoziko izao ny tato anatin'ity taratasy ity madame Fanja miala tsiny aminao aho fa tena tsy fantatra izay tao anatin'ity taratasy ity. Nomen'olona izy ity hoe omena olona izay mbola tsy fantatra akory ary nahagaga ny nahalatsaka azy ity teo atokona ny varavaranareo kanefa tsaroko tsara fa tena tsy namoaka azy ity tao am-paosiko mihitsy aho. Ary inona raha nitadiavanao antery mo tsy ny momba n'izay zavatra voalaza ao anatin'ny taratasy ihany. Lozy ity marina inona no ahavaliko azy holazaiko azy ve ny marina amin'ny antony nandehanako tany ka motsy vao mainka ampisavorivory ny tokantrano ny filazako ny tena antondihako marina tsy tsy laza ka fa nahoana ianao tsy miteny zao ry madame Fanja miangavy anao mba ho tony aloha mbola tsy salama nge ianao minina aminao kosa fa tsy manana eritreritra ratsy iombonana ny vadinao ka anao izay ampikorotana naharava ny tokantranonareo mitony aloha mbola afaka miresaka tsara sika ao aorianan'izao odilay sorfidy era marina mandrosoe lahy eny lesy tena ndrozy tokoa moa zany mila resaka amin'ny lahy mihitsy aho zao tsy tezy tamiko nefa lahy inona moa lesy ny tokony atezitra amin'ny lahy za raha ny tokony hisaotra ny lahy tamin'ireny famonjeny lahy mivadiko reniko raha tsy teo ngamy lahy asa zay nyseho ka no le taratasy izay nahagaga ny latsahany teo tokona ny lisany ane efa fantatro hoe ary aza manala tsy tonga ilady amin'ny lamoban'iny no atongavako eto fantatro tsara mantsy fa nailaza dia tsy marala an'izay tsy ambaratelo ny taratasy iny mihitsy tena tsy ambaratelo lehibe teo amin'ny fiainako lesy ary tsy nolazaiko anizaniza mihitsy ny zavatra iny eny fa na dia izay olona tena kaikany indrindra aza ohatran'ny lahy zany nahagaga nefa dia toelahy no mitoerany io no tena misy tery amiko ka ilako fanazavana be amin'ny lahy mihitsy araka nefa voalazako tamin'ny lahy dia vehivavy atao hoe rindrano nanome an'iny taratasy iny niaraka tamin'le peratra letsy ary io tovovavy io ihany koa no nitantaraiko anareo roa hoe tafaresaka tamiko nandritra n'iny fanasana tamin'ny fanambadianareo sy fanjiny eto dia tena sady mivarahotsana mihaino any lahy nefa ohatran'ny lina ihany koa saiko mantatra an'izao zavatra lalina hafahafa be zao nandinika n'ity taratasy ty ela vao tena miverina ny saiko fa ay tokoa moa ka misy hoe rindra ny anarany mamsoa dia ho sanatry tokoa ve mba azo ny lahazavaina misimisy amiko tokoa ve le hoe mamsoa eny tsy maintsy azavaiko ka ary ho aposako amin'ny lany tsy ambarateloko satria manana fanahiana hafahafa amin'izao zavatra mitrango izao manahy aho fa tena manangatro mamsoa na ilay rindra tafaresaka tamin'n'lahy io zany vely ty andraso fa ho tantaraiko an'lahy momba asy izy
nisy tovavy zay le sy niaraka tamiko a, zany hoe nambabo aloatra ny bika manendrika io tovavy io, zay no natonga niaraka taminy. Tsako naseho anizaniza mihitsy ny fiarahako taminy satria zanak'olona tena azo lazaina hoe mafiady mamsoa sady tsy dia nahita fianarana loatra. Tiako anefa izy ary nampangitahita mafy ny anara-po amin'ny vatany no zato endriny tena kanto anelesy zany, zato vatany tsara rafitra. Tena tsy afeniko an'lahy fa mpiasan'olona teto Antananarivo izy zay no nahitako azy. Zany ve lesy? Ary monina eny amin'ny tanàna zay azo lazaina hoe voasikajo tanàna ny mafiady. Eny atsimina Antananarivo eny lesy ny ray aman-dreniny a. Ay ve letsy. Mba lalina indray zany a. Tamin'izany fotoana izany lesy no natonga ny fifankatiavana sy fanja. Ka na dia hoe tsara sy pikana azy mamsoa dia fanja no vidiko andefimandroko rahatr'izay satria izy no mendrika ny saranga toa. Na dia izany aza nefa dia tsy nafoy amin'ny mamsoa ka tsy nentina nimba fahadiovany amin'izay lehilahy mandalo. Hano ka tsy maintsy nitady hevitra noho izany. Nanao fisehoana tsokosoko tany amin'ireo ray aman-dreniny a. Ary nampanantena azy ireo sy nahita amin'ny masandro fa ho atao tsy hoelany raha rahanay. Zany fahasahiny lany tsy ridera ka tsy hita lesy a. Tena mba tsy nampoziko ananafana toy izany mihitsy laha tika. Eno aloha ny toyany. Tena niraisy mamsoa sy ireo havano matitra avokoa ny resako rehetra. Ny antetiko anefa dia nihazo ny fahadiova mamsoa fotsiny sy ho afa-po amin'ny fiarahana aminy. Laha ty letsy. Eno aloha lesy a. Nanomboka telo lesy dia tena natoky atateraka mamsoa. Ary tsy niambahamba na dia kely kory ary izy nanome azy izay niriny foko. Dray lesy le. Tamin'izay indrindra dia efa nikonokona ny anatanteraka ny rarahana izay sy fantsa. Jereo amin'izany ty adalany lahy. Ka tsy hitany lesy. Tantaraiko an'lahy ny resaka amin'ny fanaovana sy mamsoa. Io somary iray volana talohan'ny fanambadiana sy fantsa. Tamin'ny maso kokory dia mbola tsy mahatoky ihany ve ianao ry malalaka hatramin'izao? Za kosa nefa niteny taminao fa lafikavana ahy ary efa eo mpikarakarana ny akaran'izy ireo eto tanàna mihitsy aho zao mba natrika ny rahantsika. Dada sy neny a dia ilay zokony efa avy matoa tsy maintsy mbola andrasana ny fiaviany avy any Frantsa fa matokisa alohandre tsy maintsy tanteraka io arak'izay natenainao io. misaotra kia matoky anao ary mbola atoky anao foana. Asio biso kely ary. Ao ary. Hitanao? Jereo reto efa voavidiko reto any miperatra hifanolorantsika amin'ny mariazintsika. Peratra volamina anankiroa. Tiany ianao dia tiany anahy. Tsara. Tsara be mihitsy. Tsy nampoziko. Ao tonga dia atsofoko amin'ny tananao avy hatrany ary. Jereo, hitanao tsara? Misaotra betsaka kia. Ty aloha mipizobe an'lahy tena mamy ankizy izany ka. Areo koa tonga dia atsofoka amin'ny ratsan-tananao mba ho atombokontsika roa etsy sady ilay voady ataontsika afaka 3 volana eo sisy. Ao ary? Ao ary akira havako. Tena miaika any lahy le tsy rideraka. Tena sahazavatra loatra ve sa entan'ny mpitiavana tafa oatra? Tena tsy haiko lesy a. Ny zavatra tsapiko dia fanja ny tena nambabo fitiavako. Fa ohatran'ny aingitraingitra sy filany no fotsiny ihany ny arahako tamin'ny mamsoa. Lazaiko an'lahy, na dia izany aza, za tena nahatsiaro sambatra mihitsy teo anilany. Ka tsy maintsy nataoko ireny zavatra rehetrarehetra ireny mba hajamba ny sainy. Dia hono ary ty? Inona no nahatonga ny lany laza tery am-boalohany hoe nanangatry mamsoa? Moa mamsoa zany efa maty
ary moa tsy rindra le nanome ny peratra sy le taratasy iny le mampisola zay ny lahy tsy haiko le sarofidy a tena milo laza dala mihitsy a madika an'izany rehetrarehetra zany ary efa nilaza tamin'ny lahy fa imperatra iny amin'ny lahy iny dia anahy vidiko niaraka tamin'ny eny mamsoa any amin'ny mamsoa ny ray dia ahoana ary zany nahatongavany tany amin'ny rindra raha izany ka dia noho ny lany e aleo fa hotoizako ny tantara afaka taorianan'io dia niresaka tamiko ny amin'ny fanomanana ny raharahana ny ray aman-dreny mamsoa nyseho efa tena nanana mivonany amin'izany mihitsy moa za tamin'izany ary ny ambo fa tena mpanefoefo ny ray aman-dreny ka tsy hoela dia hotomombana ary ho akotrokotroka ny mariazinay dia ahoana lasiko lahy fa tena tsy maintsy ezaka mpandradrisa amin'izy ireo aho ka namorona iny taratasy-panasana iny mba hinoana izy ireo ny tenako e hay ny zavatra tsy fantany anefa dia ny raharahana isy fanja efa tena tombotra tamin'io fotoana io tena mba loza letsy zany hafitsika lahy zany ry tera mba marina moa e ka tsy hailesy a iny andro iny ihany koa anefa no farampitrako tamin'ndro mamsoa sy ny fianakaviany ary dia tsy nataoko hitantsony ny salovatavako ontsaletsy ny foka eo ampianona ny tantarany lany amin'izany nanjohan'izany zanak'olona zany a dia izao lesy ny toyany ray volona taorian'izay no nitaterana ny fomba araka mamalagasy teo fanambadiana isy fanja dia nifangatahako azy a tany amin'ireo nahitany masoandro ny vodiondry tsy ela taorianan'izay dia toy izy ihany e telo andro taorianany fombafomba mpanambadiana izay nataonay no tazako tapoka teny atsimy mamsoa marina hoe letsy lozy zany dia nanahoana ly ty raha ny tena marina dia izy no nahitanay mialoha raha iny izay sy fanja ny fampitadana tsara iny tsy nisy eritreritra mihitsy a nitodika tapoka ary izy efa nitangorona ny olona no hitanay dera misy olona torana tapoka hitangorona ny olona io zany ndala hoe majereo oa dray marina dera fantatro ao za hoe vehivavy io e ka tsy fantatro ka fa tena taitra mafy fotsiny a mahita azy oay fa tena minona loatra ary izy ty andao vonjeny izy ry dera eno a aleo bataina ndao aka na taxi e ndao hoentina tsaponaingana aingana ianao ary tena vakana izy anylohan'izany hotetazanyity vadiletoany elo varotro ty eo re za mba hampio kely e ampio re za re olona ndreto ny vola dia ndany ianao manaraka azy fa za tonga dia odika tena tsy zakako mahita zavatra tako izao eny ary ndany ianao mody aleo fa mahititra azy ah eny amin'ny tompitsapony vetivety any ah tena mila ho latsaka le tsy ny ranomaso ka mahonja loatra izy zany angala izy tsy loza dia nanahoana ly ty avy eo tsy tanantsony lesy ny mamsoa janona noho ny aterana tapoka ny fony andray ly ty za tena tsy sanam-pandrereo ava mihitsy fa ny mpitsabo no ny angaviko mba hiantso azy ireo alohan'ny nandozako ilay hevitra nisy ny vatamangatsika ny mamsoa nefa dia tsaroko tapoka ilay peratra taty amiko izay niteriziko taty anaty portefeuilleko mba tsy ho hita mifanja dia nataon'lay ina ly ty eno lahy aloha e tsapako fa fifamatorana isy mamsoa io peratra io satria io no nentiko nandrebirebena ny sainy ary ilan'ilay ny amin'ny ratsan-tanany ko dia nalaiko tao anaty portefeuilleko ilay peratra dia nasisiko moramora tany anaty posinakanjona zany vely ty gaga nefa fa any amin'ny lanina tahaka an'ilay peratra sy ilay invitation namboariko mba hampandrinadrisandro mamsoa menakavy ohatra ny hafahafa ly ty tena lasa matahotra ly ty matahotra iny lahy tia miperatra an'lahy iny ray izany tsy hitazona ny ty tsony any na dia ray mety aza
izay daholo ve zany nodikandreny tenyindrindra tamiko ireny nisy hoa tarabolana balika izay niavaka tao anatin'ny maro ka nanaitra ny foko sy ny saiko hibanjina azy dia tarabolana balika natriakitakely maro ny fahalavanja tsy misy toy izany na ny masoana azy agnamba raha azony natao dia ny fo raha mandre ny orakoram-pifaneny zareo saingindrisy fa vola ny balika amin'ny mpanjiniko teo to tazako fa misy takona mainty manaloko azy any ka to zary manjongona ny endriny kanto mahateo ty ary dia vaka ny saiko ary tia ny tany hoe nahoana ary ay izany raha ho nampisopatra izany ary ay ve no ty poety zahay efa mba nahita antsika teo amin'ity endrika ao kanto namboarin-janahary ho tonga lafatra indrindry ity a nitsika ho ianao eny nitsika tokoa satria ny fitanisany vetsivetsy natao atsofoko no nanerymolotra ifampiataka ka nampisy-soritra ny endriko toy ny misy fifaliana zany a fa raha ny marina dia disy fijery ianao satria tsy mba feno manany tsony izy eny tsy tsinana akory azy ary tsy sombon-drahoana sendra nandalo toy ny fahitanao azy no nanakona ny fibalika ny volana fa azavana mihitsy no efa nandao azy efa maizim-bolana tanteraka tsy dia mazava amiko ny tiana olazaina poeta matianina ny fahalalako anao kanina fa tsy sarotra aminao ny anakatra ny hevitra izany eny ary fa tiako kosa raha ho avadintsika ho andro mahafinaritra sy manandazy zao an'io izao ary soratana ao anatin'ny diarin'ity tantarantsika ity ho ilay ora tsy hay adinoana asa raha mety aminao na ety aza ny fotoana kosa tsy azontsika lavina ry fidy eny ary izay nalahatra tsy azo ovana raha nydiarin'ny tantarako raha teo efa kila ototo ary sarobidy indrindra nefa natolotra anao rindra malala fidy zavatra loloha ihany misy ito amin'izao fiainana izao dia ny an'ny maizina sy ny mazava zay indray ianao izay ao amin'ny mazava tsy ho naman'izay amin'ny maizina velively ary toy izany koa ny amin'ny maizina tsy afaka hifindra ho amin'ny mazava mihitsy rindra tena faniny ty saroteninao ty mihitsy aka inona nefa naisan'ny maizina sy ny mazava amin'ny fitiavany tsy azoko ny tsara aminao aloha dia mijanona amin'izao ry fidy raha vao ny masonao tsy hitopo eto amin'ny kokory dia ho hainao ny ampangina le fiti ao anatinao eny tsy afaka nerin'ny fonao ahy kanefa mba tiako ho fantatra ihany ny antony rindra mbola ho fantatra ao ihany ny antony arina ty ty mahalasa saina ny lataeto tena lolo le tya tena lolo rindra ary tsy iza fa le mamysolazainy lahy ihany zay le ty va mazava amiko ny teny rehetra tamiko a fidy fidy matahotra lesy za koa inona nataoko re ty peratra ty dia tena manangatra tokoa ve mamysoa sa iza loatra ty rindra hita amin'ny fidy sy nanome azy an'reto peratra sy invitation reto ka hatreto aloha dia tena mitebiteby mafy mihitsy ohatrany hoe izy zava-dozanjo azy zany foana tena tsy hitako intsony izay ataoka na nytokantranonay izy fanjary ty ohatrany tena mikorotana tanteraka vokatry ny nahitan'ilay taratasy fanasana amin'ny mariazinay sy mamysoa ity izay raha pitso ny fotoana natanterahana an'izany araka ny soratako tato ka tsy minao n'izany arangaha maty sy mitsanga ny zantsony sady tsy misy idira maty amin'ny fiainany velona zantsony ko za tena mino fa mety fianakaviana mamysombola tsy fantatra ho manao an'izao zavatra izao ka mba hamaliana faty amin'ny havany sy manakorotana ny tokantranonay oe to misokatra ho azy ry varavarakely ry andraso aloha tery mifanja fa adiny angamba ny nanidy azy io ka fanja hoay marina fanja hoay marina zany
raha mahatsiaro izay amboniny tany mihitsy fantsa. Inona koa ara moa no anairako azy eto e. Mitsangana fotsiny aho manidiny varavarakely dia izay. Nefa ohatrany matahotra zany a. Sady ohatrany tsy mahetsika anie za zany. Lanitro misy alikoly eo amin'ny varavarakely io. Fa izy io e! Izy io e! Iza ho ahy io! Oay! Ino fa niditra ilay aliko? Oay! Mamanala be ato ohatrany zany. Fontsy e! Fontsy e! Inona no mampatahotra anao e? Za ihany ty tera malalako. Mamsoa malalanao tonga. Tonga apatsiahanao fa raha ampitso le fotoana. Efa nampitondrako amin'ny fidy namanao ny le peratry nataonao tato am-paosiko e. Niaraka tamin'ilay invitation nataonao. Mba tsy anadinonao sy iomananao fa toko sy fampanantenana nataonao any ara-dia amiko mandrakizay. Tsia! Ifidy ireny no nividiko nomenareo zavatra ireo satria izy ny vavolombelon'ny rarahanareo. Ary mbola hijoro vavolombelony antsika ho mandrakizay ihany koa. Zay fa miandry anao aderana pitso Aveloma ianao. Tsia! Tsia! Efa vela sy matsika ka. Miala amiko anao. Miala wa. Matahotra anao Mamsoa. Miala amiko ianao. Tera! Miala wa. Tera! Fa nanino anao ty e? Fa nakazy izy teo. Tsy azo. Iza? Fanja. Nanofo ve za sa tena nisy le teo e? Ny varavarakely to midy tsara. Fa nisy inona ry Tera? Jereny ty ianao raha tsy tsembodrady sy nivaloarika mihitsy. Fanja, fino mafy aloha fa tena nanofo ratsy be akia. Ka nofo ry izany fa matoria. Misakisany ianao aty akaiko aty ka. Ao e. Dia izay le izy ry fidy zay no nahazo alina. Raha raina ny lako. Asa le izay fahazony lazy fa tena ohatrany tsy nofo le izy ohatrany tena izy no hitako. Saika tsy androko mihitsy izay amaraina ny andro mba andehanako aty amin'ny lahy. Dia zao za tonga vao maraina zao. Tena loza tokoa rehetra zany. Zao e. Ankehitriny dia tsy maintsy mino lahy fa manalokaloka any lahy ny avelom'ny Mamsoa. Ary ny tena koa aza tsy maintsy manaiky ankehitriny fa lolo le rinda hitako fa tsy olombelona. Ary tsy iza fa ny avelon'le Mamsoa ihany zany le izy. Ataovy matotra lesy zany lesy ny tokony ataoko zao e. Tisy izany vahaolana hitako ndao sika roa lahy anatona mpiandry na rony olona mahay mandroaka fanaratsy rony letsy mahita olona toy izany ray ngala. Mahita sady tsy lavitra. Ka tsy andao anainga zao dia zao ihany ve zany? Sao dia tara loatra indray. Anio ilay fotoana voasokatra ao anaty invitation ny. Andaso kely raha hiomana vetivety fotsiny dia mandeha tsika roa lahy Fidy fa iza ty zany toerana hitondrany lahy zany ny lahy zay lahy fa tsy dia lavitra kanefa dia fa ela aloha izay nandanantsika izay Oay marina, za koa ary ty mba gaga fa anao inona ty tsika ny vatako zany fa reraka ny dia tongotra tanteraka. Oltiry fidy efa adiny enina nely ty tsika zao no mandeha tamin'ny fitsika no niala tany an-trano zao efa nitatovy vonana fa iza ty le toerana. Tsy haiko fa tena voan'ny tambery tamin'ny tanteraka letsy tsy misy fantatra ty toerana misy atsika ty sady to ala-kesika sy fasana maro be fotsiny neny amin'ity toerana ty zany. Andao le sody ndao iverina. Iverina dia aiza nefa lalina miverina fa tsy hitako tsony iverina ho ah. Iverina ho aiza indray nareo efa miandry etana izahay. Oy, misy olona le ty zany olo ty
avy atao anatin'ity fahasanana ny lona antsika ty le zany feo zany oay ote ny vola ty le varavarana bianlona n'ilay fasany lanitra fa ino ty hitako era fa matotra letsy zany tongotro zany tena tsy afaka mamedrantsony eny a fidy iofa misy olona mipotra ty ao anatyfasana aza mampatalaka le mamsoa fona mamso fonao a aleo andeha fa tsy afaka miaraka tsonitsika satria velona sy maty tsiry dera tsy izany no safidy ny andro any fa ianao ary fampanantenana nataonao tamiko ny tsy hamandrakizayko tonga ny fotoana zay tsy azo ovana ntsony fa anatotosa zay voalazanao ianao androany efa maty anao ka avy manatona tao firenantsika vaovao raha avako fa efa miandranao ato avokoa ny fianakaviako rehetra ozinona rety re olona efa maty avokoa ve reto olona marobe mijoro maraka mirendretoreto e ary nanenina teo dira to lasa verisaina tampoko zany tsy ringy etiany edaly ohatra to lasa miredirety jere tsikitsiky samasama zany le daly oay ino fa nanatona indrindra ay io fa ny famiana famorokary zareo ary manatsofoka peratra amin'ny tanandrozy dela ary nalainy dera avy ao aposiny koa le peradrany ary nomeny andrina mba atsofoka rindra amin'ny tanany lanitra manofy avesa zava-misy zany e rehefa vita ny fanoloran'ny peratra dia hoatray ny fanoroka be indray zareo tiaka mirivodrivotra ny nasekin'le olona maropena nafitra ny zareo iofa miara mitodika ty ihanyko izy roa miara mitsikitsiky mipanjona hoy ary to nanjavina daholy izy roa nareo olona hafa teo aza oay nangina tampoka tsy misy nendinina tsony dera nefa ty mitsitra eto amin'ny loko ty tera tena efa vatana magatsika ty marina inonareo ataoko hoe aleo miala eto fanana aloha dia hampilaza ny fokon'olona mba hiarahaka amiko eto amin'ny tena rehefa feo dia zay zary madama ny tena zava-nisy a tsy maintsy aborako aminao satria efa afaka ny tsy ho tsy ambaratelontsony zany noho izao efa fahalasan'ny vatinao zao somary sarotra enoana kanefa dia zay ny zava-miseho taminay andrery tero amoka zany zavatra nataonao tany indrisy lalaovy ty loatra ianao ka dia nalavony ankehitriny indrisy vady malalako masina tokoa miteny aloako ny vava ary nytotontonom-pona voady atao zao ka tsy namelan'ny angatry le mamysony ny fitanao ianao raha tsy nahatatiraka ny voady nataonao taminy ary nanaraka azy anyko zery mataaza nde ny adidy farany amin'ny maty no atiatsika eny inona tsomo no azoko atao hoe mahaiza mionony ianao azy tia nanjary vavolombelo fitiavanangatra tsy fidiny rehefa avy vavolombelo fitiavanay koa atao ahoany nizoro vavolombelo ny fitiavanareo roa izay nantenaiko mandrak'izay kinanjo lasa vavolombelo mpitiavanangatra ihany koa ny farana teo vavolombelo mpitiavanangatra tantara mitohy nosoratany R Justin Marc
ireo namelona ny tantara ala ny ony ony mamy ary daniela nana totosa nony ramana misata